Anisan'ny olona izay tena atokisan'ny ministra Lalatina Rakotondrazafy mo i Andriamanitra ary io foana averimberiny matetika rehefa mamoaka fanambarana na publication ao amin'ny compteny izy ary hita sy tsapa fa tena atokisany ary hirehirehany mihitsy io Andriamanitra io. Rehefa misy zavatra mahafalifaly any Lalatina mo dia anisan'ny tena tsy adino ny misaotra an'Andriamanitra ary tsy adino mihitsy ny manome voninahitra an'izany Andriamanitra izany. Ary izaho matoky marimarina kokoa fa rehefa malahelo i Lalatina dia tsy adinony ny miantso an'Andriamanitra ary tsy adinony ny manankina ny fiainany eo amin'ny Andriamanitra. Satria olombelona manko i Lalatina dia tsy maintsy mandalo olana ary tsy maintsy mandalo ny alahelo ihany koa fa tsy misy olona tsy mandalo alahelo izany. Eny na hitanao mitsikitsiky sy falifaly aza fa tsy hary ho tantarainy daholo ny zavatra manjo azy eny amin'ny fiainany andavanandro sy olana izay iatrehany ary ho vakivakiny amin'ny ty fiainana ianan'olona ambony tany ity. Miresaka an'izay Lalatina izay mo isika dia ny omaly efa nakasitraka an'Andriamanitra izy ary tena feno fankasitrahana tanteraka ny tontolo andron'ny Lalatina ny omaly. Hoy Lalatina nilaza ary nanambara ampabe masony hoe nifaly aho nitomany ihany koa, nalahelo aho, sambatra koa, diso fanantenana aho, velombolo koa, nitia aho ary nitiavina koa, noratrena aho, nandratra ihany koa, nahatsiaro aho, nidokavina ihany koa, ary nilitona sy nisoketaina aho, fa nidiovina sy narovana ihany koa, nipotehina aho fa nasandatra koa, ketraka nefa aho indraindray nefa nahery ihany koa, kivy aho, nijoro ihany koa, maloko aho fa nitsiky sy nomehy ihany koa. Ny famaofao i Lalatina ny zavatra niainana tao anatin'izay heritaona hivalina izay fa ny azoko antoka kosa dia namindrany ilay tomboko fo aho ary feno fahasoavana ary voatahy noatrany noho ny takatry ny saiko aho raha ny fanambarana izay nataony Lalatina ary izy Andriamanitra efa nanome toky ahy fa tsy hisy haharombaka ahy eo ampelatanany ary zanany aho anak'Andriamasony ihany koa. Hitanareo am'izany fa tena tsy adinony ramatoa ministra Lalatina mihitsy ny manome voninahitra an'Andriamanitra ary indrindra misaotra an'Andriamanitra ary ny tena zava-dehibe aminy dia matoky an'Andriamanitra ihany koa. Tsy mahagaga mo izy raha manao an'izay zavatra izay satria araka ny nambarany dia zanak'Andriamanitra i Lalatina ary tena rariny sy hitsiny raha toa ka matoky an'Andriamanitra izy. Maro manko ny olona maneho reaction sy olona mahita ny zavatra ataony Lalatina rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra izy nefa ny zavatra tsy tsapan'izy ireo fa i Lalatina dia tena zanak'Andriamanitra. Jereo ange ity tsy zavatra noforonina na hoe tantaran'ny fankahalana fotsiny fa tena mirehareha mafy mihitsy i Lalatina ary mahasahy mitefatratra fa raha mbola Andriamanitra eo anilany dia tsy hisy hahatohitra azy. Hoy Lalatina hoe ary izay no tsy takatr'ireo izay miezaka amin'ny fomba rehetra hamotehana ahy hoe izy tsy anda ahy ary tsy hahafo ahy mihitsy. Izy no miady ho ahy na inona natao na mbola hatao eo dia fantatro ary resy lahatra fa raha Andriamanitra no momba ahy dia tsy hisy hahatohitra ahy. Izany no nambarany Lalatina. Midika izany fa mirehareha izy manana an'Andriamanitra ary Andriamanitra dia mafy indrindra, tsy misy olona mahatohitra olona anatrehan'Andriamanitra izany. Nohon' izany dia rariny raha toa ka matoky tena i Lalatina ary rariny raha toa ka tsy matahotry ny vavany mpakahala sy ny fahavalo ihany koa. Tadidiko tsara nisy angano tamin'izahay mbola kelikely no tantarain'olobeny taminay tam'izany fotoana izany hoe ny miaraka amin'Andriamanitra ary anaka dia tsy mba hanan-java-mahory ary tsy misy olona resy miaraka amin'Andriamanitra izany fa rehefa resy ianao dia tsy avy amin'Andriamanitra izay ny fahefana nomeo anao fa mety avy amin'ny zavatra hafa fa rehefa mandresy ianao dia avy amin'Andriamanitra izay. Eto mo dia mahasahy mitefatratra i Lalatina fa tsy misy hahatohitra azy satria rariny sy hitsiny izay satria matoky loatra an'Andriamanitra mo i raha vehivavy ankehitriny. Ary mbola nilaza sy nanamafy mo izy ny hoe dia mbola hijoro aho ary hijoro hatrany efa nilazaiko foana fa horeraka eo foana izay mpanenjika satria ny fitaovam-piadiana rehetra tefena hamelezana hoy Lalatina dia tsy ambininy ary tsy hahavo ahy izy.
izany. Isaorako Andriamanitra, hitanareo am'izany fa misaotra an'Andriamanitra foana izy ary indrindraindrindra matoky an'Andriamanitra. Isaorako moa Andriamanitra ho ilalatina nohon' izay tona mivalina izay, tona iray vaovao fanamby hafa vaovao indray no miandry manomboka eto ary fantatro sahady fa fahasoavana sy fiadanana ary fahasambarana lehibe no hanarakahy mandritra ny andro iainako. Izany hoe zany dia efa manana garanti i ramatoa ministra lalatina fa tena fahasambarana sy ny fiadanana ary fahasoavana ny andro ny mpiainany rehetra satria miaraka amin'Andriamanitra izy ary efa tena matoky loatra an'Andriamanitra ihany koa. Izaho ilalatina na mafisiny tsara fa izaho dia tsy mitsoka ady izany ary tsy miraviravy tanana izany. Izaho tsy resy izany na inona atao ahy, heverina hamotehina ahy eo fa izaho tsy maintsy mpandresy satria aho zanak'Andriamanitra ho ilalatina. Tena mahery tokoa io Andriamanitra io ary tena manana lalam-piainana izay tsy araka ny eritreretin'olona itondrasan'ny olona i Andriamanitra izany nohon' izany tena azo itokisana tanteraka io Andriamanitra io raha toa ka mahay mifanerasera aminy ianao ary azo itokisana izy raha ohatra ka mahay manankaiky ny fony ary raha ohatra ka matoky tanteraka an'Andriamanitra ianao. Eto moa lalatina dia hita taratra fa tena matoky tanteraka an'Andriamanitra ary tena efa mahay fomba fiasan'Andriamanitra koa rariny raha toa ka hirehareha sy masahy mitefatratra izy fa tsy hisy haharesy azy ary hiadana mandrakizay izy. Nohon' izany izay mbola tsy matoky an'Andriamanitra dia matoky an'Andriamanitra ary izay mbola tsy mahay ny fomba fiasan'Andriamanitra dia ankehikezo Andriamanitra fa izy no mahay ny lalana sy ny fahamarinana, indrindraindrindra mahay ny mahasoa ny olombelona rehetrarehetra. Ho an'izay tsy matoky moa dia tsy hifanerena izy ity satria samy manana izay atokisany daholo ny olona rehetrarehetra fa ny tena zavatra ratsy indrindra eto ambonin'ny tany dia izay olona tsy manana zavatra atokisana, indrindraindrindra izay olona tsy manana ny zavatra hinoana ihany koa. Mbola nitomo ny fanantenana sy ny fahatokisan'ny lalatina ny hoe eny efa mitsiky aho ankehitriny ho ilalatina, izany hoe efa sambatra izy ankehitriny, hita eny amin'ny endriko tokoa fa efa afajaly aho, afa-patorana aho dia mbola ampiko hoe tiany aho, efa nofidiany aho ka tsy mba ho ariny. Izy Andriamanitro no efa nanavotrahy namonjy aho tao anatin'ny lavaka mangitsikitsiko ny fijaliana dia izy no mbola hitantana amin'ny hoavy rehetra ka tsy hisy hatahorako na kely aza raha ny fanambarana izay nataony Rakotondrazafy sy ny fanantenana izay navokany ary indrindraindrindra ny fatokisantena izay noteneniny. Nohon' izany dia ho an'izay manampikasana hanenjika any lalatina na hoe izay manampikasana hifanandrana na hifaninana amin'ny lalatina dia amboary sahady ny menimeny ary amboary sahady ny eritreritra fa tsy misy haharesy an'izany lalatina izany ary tsy misy olona hafaka hanohitra azy na kely aza satria matanjaka izy ary mafy izy, indrindraindrindra na de eo aza izay atanjahany sy amafisany izay fa efa eo anilan'Andriamanitra izy ary tena zanak'Andriamanitra tanteraka ihany koa. Nohon' izany ry tompoky vavy sy tompoky lahy dia tsy misy fika itsony raha hanohitra ny lalatina ary tsy misy fika itsony raha hifaninana amin'ny lalatina fa tsy misy haharesy azy ary izy dia nateraka ho mpandresy. Nohon' izany mahereza ianareo zay mpanenjika ny lalatina fa efa tsy misy fika intsony. Zay moa ny resaka mikasika ny lalatina koa ho antsika rehetra aty avy afara ary ho antsika rehetra izay mbola tsy mino an'Andriamanitra dia minoa an'Andriamanitra fa tsy ho resy ianao fa ho mpandresy ary tsy misy hafaka anohitra anao ihany koa. Ataovy fitaratra moa ity ramatoa ministra zokintsika ity, ataovy fitaratra ity ray aman-drenintsika ity satria tsy misy maharesy azy satria eo anilan'Andriamanitra izy nohon' izany mendrika alentahaka. Tahiny loatra sy ambiny ny Madagasikara satria manana mpitondra izay matoky an'Andriamanitra indrindra matahotra an'Andriamanitra ary izaho mino marimarina kokoa fa ity Premier Ministra Ntsay Christian ity dia mety matahotra an'Andriamanitra ihany koa ary mety matoky an'Andriamanitra satria tsy mba miteniteny izy ninona izay lazain'olona, ninona ny vavan'ny mpanaratsy fa izy reo dia mangina raha izay vavan'olombelona sy tenin'olombelona dia tsy tokony atao ampatahotra fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany no tena atahorany izy reo. Nohon' izany ho ahy dia tena ambininy sy sambatra i Madagasikara satria manana olona izay matahotra an'Andriamanitra izay. Nohon' izany mahareta eo hela ianareo, indrindra ianareo zay matahotra an'Andriamanitra rehetrarehetra fa hombanareo any Andriamanitra ary tsy hanary anareo mandrakariva indrindra
indrindra tsy hanariny malagasy.